samba kyo Andamanta makinarika Andamanta mapiyatane Andamanta hikiyamana Andamanta masamba kyo Andamanta makinarika Andamanta mapiyatane Andamanta hikiyamana Andamanta fiatane, andamanta fanapiala, andamanta famutene, andamanta fasuavana. Andamanta fiatane, andamanta fanapiala, andamanta famutene, andamanta fasuavana. Andamanta mapatanzaka, andamanta timanavaka, andamanta timiyavula, andamanta mapaeri, andamanta mapatanzaka. Izani lai pataka tike, izani no andamani tika, izani lai tumpu tike, izani no andamani tika. Havana malala rehetra amin'ny tompo miarahaba antsika rehetrarehetra tsirairay avy miona amin'ny tompo indray androany tsarovy fa fahatserovana ny niakaran'i Jesosy any an-danitra androany mba ataovy ao anatin'ny sainao voalohany indrindra lasa izy lasa le neterana le tena tia le nilaza hoe tsy antaonareo mandrakizay lasa mandaingo izy tsy mandaingo izy vavaka nataony raha io tsy hoe tao zao tontolo fa rehetrarehetra tahaka nandrano mandrahako azy zany ny afatravatra nataony lasa izy toy mamory zany ankehitriny zany nolaza fa misy an'nyraiky apetra no amin'ny tsirairay avy samy rehetrrehetra zany voninahitra isika voninahitra ndray manandriamanitra reny ary alleluia masina 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 Jehova tombo maro teny voninahitra tandretra amen salamo paraika ambin'ny folo amby zato salamo paraika ambin'ny folo amby zato
zato ary firana faharombifolo Jehova elailay ankarazany ianaratra salama raika ambifolo zato enina volony hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Fanato tamin'ny famarinana sy fanavotana ho an'ny olona izy efa nanorona ny fanekeno mandrakizay izy masina sy mahataritra ny anarana ny fahatahorana any Jehova fandrapahendrena fahalalana tsara ao ananan'izay rehetra mankatoy izany maharitra mandrakizay fiderana azy. Amen. Jehova ho terailay voninahitra leo an'Andriamanitra lay masina indrindra lay ambony indrindra lay tompony hery sy ny fahefana rehetra na ny any an-tany na ny ety-tany lay Andriamanitra lehibe mahatahotra eo amin'ny asany mahagaga isan'andro isan'andro ary manolo-tsaina manolo-pahendrena manolo-lalana indrindra fa tsy sasatra resaka amin'izay mamaky izay mijery izay dia manosoratra tsy
tatrasainay zany ohatra tsy hitanay zany tsy tsapanay fa renao naza hoe na de tsy mahatsiaro azy ianao za mahatsiaro zany mamelatra anay raha tsy mahavita izay asa nampanaovinao anay any izay anofo fahendrena avy aminao zahay anofo fahalalana avy aminao zahay tahandreny feonao zahay angataka anao any saroa no fananao masina zao aoka maro be zao mba ho takany zay tena sitrako ny fonao androany sotra Jesosy manajanao ny anjelinao masina any an-danitra any mironirona mitana kotrokotroka tahaka ny varatra tsy mba mahay an'izany zay Jesosy rehefa any zay dia mba mahenao an'izany mahita an'izany ravoravo mideranao fa tsy hitanay zany dia mba manao fomba nay olombelona zay etya mijoro a dia miondrika manaja anao ka na tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra ara-tompo raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tokony maro etra rehetra amen. Betraka isika dia ataontsika noera hoe fanahy masina homidina alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Etaetan'ny olona Jesosy iarao ny fananao masina dia anjakao tanteraka aoko fantatray fa ianao no namorona anay ianao no miara-miasa aminay ary mbola tsy mahafoy anay fa mieny manjozoy anay eny
na andro na alina. Izany fitiavana izany Jesosy mba ataovy takatra ny sainay androany, ianaranao ny angatahako izany. Amen. Ny filazantsarany Marka 5:12. Ny 5:12 ka hatramin'ny 20. Marka 5:12, ny 5:12 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aharo izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa novonjena, fa izay tsy mety mino dia ho ilohana. Ary so fa mantaran'izao nanaraka izay mino, hamoaka diminy amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola misy, andray menarany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany, hamitra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Ray masino anamasirana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny tompoka araka ny lazaitiko teo hoe lasa miakatra ny an-danitra Jesosy. Tsy fantatro izay hiviny, ataovy tahaka ny hoe ny ray aman-dreninao ane, le mpikarakara-nao le mamelona anao mitady vola ho anao laza izy hoe andeha. Ohatran'inona zany aminao izy tsy niteny hoe rovina dada ny verina. Tsy fantatro mba tahaka n'inona moa zany eo aminao eo. Ny fahakiviana tanteraka, fahadisom-panantenana, fa ho aiza rovina ny verina dia ahoana zahay? Tsisy hafan'izany ny mpianatra. Tadidino teny eto, rehefa niteny izany Jesosy dia nampiakarina any an-danitra, fa tsy hoe lasa niakatra any an-danitra. Samihafa zany raha ny sitrapon'i Jesosy dia hoety foana izy, ampahery antsika, hiaraka amintsika, hanofa gagana miaraka amintsika, satry ny foana zany. Fa Andriamanitra ray mahalala, fa raha tsy miakatra ampiakarina any Jesosy io tsy maniraka ny fanahy masina izy. Raha Jesosy rery ny teto tany tsy arany, Galilia manontolo izay ny hitany, fa raha ndeha ho an'ny Frantsa tsy tratrany, ho an'ny Allemagne tsy hitany, indrindra ho any amin'ny Sinoa tsy vitany. Voatery zany kely ny toerana iasany, dia hoy Andriamanitra ray hoe mikara. Rehefa miakatra izy, aniraka amin'izay ny fanahy masina ho an'ny rehetra, resaka amin'ny rehetra.
isa-tokantrano isa-tokantrano isa-tokantrano. Zany hoe ny fotoana ipetrahantsika toy tany ity a dia tsy azontsika ferana. Rehefa milaza izy hoe mody amin'izay, Jesosy ara-nody. Tsy takatra ny saintsika izany. Betsaka ny nataony hoe ho alaiko anao fa tsy tantitsika, tsy tanty ny saina mampanahintsika, izany hoe ho foaty raha-pitso. Ranomaso zany, ranomaso zay nahazo an'izany rehetrarehetrarehetra dia nitomany daholo. Dia naniraka ny fanahy masina izy hanazava aminao, izao ane miakatra be ny tensionnao a, ka rehefa tsy ho any amin'ny dokotera anao a mikara. Zay vao mikoropaka be, ho any tata, ho any amin'ny dokotera. Ngano tsy mba mihina-panafody ny tension? Tsapain'ny dokotera ambony be ny tension. Ka rehefa tsy karakara tena, tsy karakara vatana, tsy hina-panafody, mikara. Anao anie sisa zao mifanapa-kevitra e. Zay, anao sisa mifanapa-kevitra. Fa Jesosy vita ny asany mikara. Fa mbola misy asa lehibe ho vitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka raha miteny aminao Jesosy hoe mikara, tsy mety ianao. Anontaniao azy hoe inona ny asa lehibe tianao ataoko? Zay. Fa raha tsy manana izany vinan'asa ataonao izany ianao tsy maintsy miakatra. Fa misy olona tian'Andriamanitra mbola hanao lavitra noho izany asanao izany. Ivery izany. Fa matoanao miakatra, vitany ianao. Fa misy olona mbola tian'Andriamanitra hanao asa lehibe noho ny nataonao. Ka raha hitanao izany dia mijanona ianao. Fa rehefa vita zay ihany ny vitanao teto an-tany, miakara amin'izay. Tsarovy daholo ny tenin'i Jesosy rehefa niala teto an-tany izy, nampahery ny mpianatra. Andeha, andao anareo ho aiza? Ho any amin'ny raiko. Fa ninona manao an'izany ianao aminay? Tampoka be zany aminay. Tanao, rehefa vita ny eto misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra atao. Inona izany? Raha andeha dia amboatra fitoerana ho anareo. Tanao izany? Rehefa miala ety tsika dia misy toerana lehibe ametrahana antsika, mbola hiasantsika mihoatra izay nataontsika teto an-tany. Asa diso izany. Tsy mamela anareo irery tsy mamela anareo kamboty mbola ho aty aminareo indray tanao izany. N'izy manamboatra hoe zao indray programme antsika,
hiverina any aminao a iresaka aminao a anorievitra anao a zany zao ascension zao ka de samy mieritreritra fa andeotsika hijery a ny olona na de nakiray monjara missionnaire anakiray fotsiny ara manana missionnaire be deaibe tsika zay isany namonjy atsika malagasy na tonga atsika kristianina tahaka an'izao fa hojerevantsika indray a ny tany Afrika taloha isany écossais anakiray any amin'ny fahatrany Londres daholo am'le nanirahana atsika missionnaire reny hoe makanisa tia Madagasikara ary avy any dododolo missionnaire rehetrarehetrarehetra mitondra ny tenin'Andriamanitra eto Madagasikara mbola avy any ihany a Livingstone fa tsy teto Madagasikara ndray zay nalefany fa any Afrika zavatra ray monja asehoko nareo azy voavaly taona zaza kely voavaly taona zany ane kely blitika zany ny rahandrenina izy mandana ozy makanja vidy tany hay manko ny any tany maina zara raha mahita zavatra kely atao kitay ary ny ansavidy mitovy amin'ny kitay menaka ty amintsika mitsetsatsetsy be ora mirehitra de hoe mitady avina na naiky izy a nampanaovindreniny azy zay a tadidro zay na naiky izy a zay nanirahany reniny azy netin'le zandry keliny andaotsika oralandy de lasa nanafatrafatra reniny tandre marsoal lany verena rehefa rivany andro fa nandeka saika tsy tapitra vita nanirahany reniny azy zay va nahita anja vidy kely anakiray a mba hoentina mody zay ny rahandrainy azy fa tsy takatra ny saintsika de zao inona kosa no anirahan'Andriamanitra azy zay a irahan'Andriamanitra eto amin'ity tany ty ianao a vita ny asanao fianaranao mandeha manjanakao fa inona kosa no hitsenan'Andriamanitra anao de jereo ane izy ndiaka an'ilay anja vidy atao kitay iny a nahita vato hafahafa ina koa ty vato ty aongany hoe naongany jereo ny fomba fiasan'Andriamanitra na hita biby kely be deaibe izy a tomany izy ina mampitomany azy zazakely valy taona ory biby ina natonareo atao maizimaizina ato maninona raha mba hovoaka tsy fantatrareo anga fa ity vato be tiany aka anorotoronlohanareo rehefa aveo mela tao sady lasany anakiray de nentina ao anaty mosara de ndeha ody izy tonga tany an-trano izy efa alina midy daholo ny trano zareo ny fahindrainy io zaza io a tsy apatezitra ny dada tsy apatezitra ny neny de nijanona tao tokotany tao izy
nona tsy samy mandombaravarana akory satria tsy vita zay nampanyrean'ny reniny azy, tsy tonga amin'ny fotoana zay nilany reniny azy ny hidin'ny trano, tsy samy tomany. Inona ny nataony? Lasa izy nandombaravarana tany amin'ny mpivarotra nahazo mofo kely iny no hoaniny teo a dia natory eo ambaravarana izy. Ny reny tsy mahafoy zanaka mitsikilo foana amin'ny alina hoe somba fa aiza zay zanako zay, sady mivoina ny varavarana eo lay zanaka. Jereo ny fahendreny rakizy tsy manan-kitaba ray aman-dreny rehefa tsy nahavita izay afatra nataon'ny ray aman-dreny dia aloha mangina. Faly be reny nahitan'izany nitrotrony ny zanany iny matory iny nataony any am-pandriana. Taitra ny maraina, nahazo ilay anjavidy ve ianao anaka? Ento zay le sitrapony mamy zay, fa ny sitrapony Jesosy. Ary iny ny tentinao an-tanana, biby iny sady nitapiandreny tahaka an'izao ny sitra tary, tsy afaka ompon'lay zazy zay. Fa nahoana ty biby kely ty zay fa ao anatin'ny maizina mbola tsy avela indray tezaina, tsy avela kolokoloina, fa nahoana tsy afaka tao anatin'ny sainy mihitsy zay dia nanapa-kevitra izy. 20 taona. Mama, tsy zakako ny mandry fa ny afrikanina be olona be dehibe tahaka ny vitsika fa tsy mahalala an'Andriamanitra, tia mivavaka, fampanompo sampy. Rehefa lehibe a mama anao missionnaire, teniteny foana izy reniny, maninona raha manao pasteur fa tsy missionnaire? Raha pasteur petraka eto trano eto akaikiko anaty vahoaka, zany missionnaire zany any anaka mandeha lavitra be zany any anaty ala, any amin'ny taniny maizina, be liona, be biby masika. Hitanao, mbola mipeandreny indray, le faniriny mihitsy ny peandreniny, fa le Jesosy miteny ao anatiny natsainy. Tambolombolona ao anatin'ny sainy foana hoe fa inona ny lan'Andriamanitra hitaizan'ireny biby kely avy any amin'ny maizina ireny ahitany mazava. Tsy afaka ny saina ny ao anatin'ny saiko izy dia zao zay lazainy neny ihany dia lazainy neny fa ny zay lazainy Jesosy zany ny tiako. Vita ny fianarany fa nitahin'Andriamanitra zay taloha tadidreo zay rehefa hanao ny sitrapon'Andriamanitra ianareo dia nitahin'ny fianarany rehetrarehetra lehibe foana izy vita ny hatrany amin'ny université, vita ny mahapaster azy nanolo tena amin'izay izy ho any Afrika. Zay ohatrany maneo rehefa lasa ve zany Jesosy dia tsisy tsony mpitoro filazantsara. Lasa izy nitoroteny ohatra ny mpianatry ny tompo, lasa Jesosy fizy lasa nitoroteny Afrika. Zany tena ray aman-dreny be missionnaire tany Afrika tamin'izany fotoana zany. Dia jerenao nefa niporofony zany, nandeha amin'izay sy nandeha zany misy feo manao taitra izy. Iny zany
maheno feon'olona be dehibe izy manao hoe lione 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 izy mbola tsy nety liona hatramin'izay ny ainany reto vahoaka maro be hitifotra n'lay liona sasany navo azy amin'ny tratrany amin'ny tongony fa mbola afaka nandehana izy fa tapitra ripaka dododony a zay azony zany liona zany ary maty avy amin'izay le liona nahita missionnaire Livingstone avy de andramatra azy inona mba nataonao izy ianao a le basy teny aminy tsy nakendran'le liona tsony anapokany fotsiny hoe pa jesosa safotra tao hiratra amin'ny masina lany leona asahona samy tongotro sany tanako nihiratra izy akory ny agagany fa le liona nenjeny olona tany na dia nahafaty olona be dehibe aza niara-natory taminy teo a efa maty rehefa manao sitrapon'Andriamanitra anao ka miteny vonjeo a Jesosy na zay fotsiny ary lay naniraka anao a tsy manadina anao aza dino zany ninninady saina mahazo anao mikikika fotsiny anao vonjeo a Jesosy dia reo Andriamanitra izy no miasany magaga misy asan'Andriamanitra eo direkta makany aminao mihitsy hoe tia amonjy anao zany to sisa velona nakany tanàna dia niteny hoe ody aty amintsika ody gasy ny odiny dada rabe tsy nahafaty leona fa mivavaka nataon'io rangahy io a nahafaty ny ozina sy ny odiny dada rabe tanao zany zay ny nampiova ny afrikanina hoe ampidiro ty zany ny olona manana hery amin'ny vavaka zany dia zay natongavany tany ny bebaka daholo hoe mahery ny vavaka netiny Livingstone nandeha foana ny andro ny taona 10 taona 20 taona tsy hita zay nalehan'ny Livingstone maty ho ny vahoaka rehetra nalahelo ny olona fa inona izy ianareo nisy mpakakitay tany anaty ala be tany taitra ty misy karandon'olona way mboleo dia olona ny tanany sy ny tongony efa taolana sisa fa izy ty inozinareo ny mahagaga eo amin'le karando hoe efa taolana sisa io mivoaka voninkazo rose tsara tare mihitsiny ny danaka daholo mipakakitay hoe hafa kely ty samy maty daholo ny olona na ny hoan'ny biby na ny voatifotry ny basy very ty anaty akata ty fa ny taolany voatototry ny bozaka voatototry ny tany fa nahoany ty olona anankiray ty a eo daholo ny taolany rehetrarehetra fa ny karandony a
mivoaka rozy tsara tare nitolan'ny hafa ahatra daholo fa ny asa rozy tsara tare fa izy ty olo ty savaina daholo nitolana rehetrarehetra eo amin'ny taolana anankiray amin'ny tanany a misy bracelet misy ny anarany hoe Livingstone. Tena mahatonga missionnaire ozy ary anazy ty tsy adinon'Andriamanitra ny soa nataon'izany rangazany ka na tsy tonga atsika olombelona anatitra voninkazo Andriamanitra mampaniry voninkazo ao anatin'ny ati-dony fisaorana mariky ny fitiavana mariky ny fisaorana fa navita be ho an'Andriamanitra ry havana mba ahoana izy ianao lasa Jesosy ety tany anao variana mianatra mba inona nataonao an'ny tompo variana miasa inona nataonao an'ny tompo variana amin'ny vady aman-janaka inona nataonao ho an'ny tompo manontany anao izy lasa iny mpianatra dia nandeha nitoroteny eny rehetrarehetrarehetra eny ary raha lasa Jesosy dosana hoe baibay o tsy mahita atsony tsy mahita zay adalako tsy mahay maka sitraka ianao zay sitrapoko fa menarany Livingstone zavatra tsisy dikany vato hafahafa fotsiny zay dia nampitomany azy mijery n'le biby fa maninonareo no anaty maizina be eo mipetraka tsy fantatrareo anga fa misy vato be ty amono anareo zay fotsiny dia nampitomany azy zay fiasan'Andriamanitra nalain'le biby dia notrotrody ompiko ty any an-trano hitako masoandro ty dia miova tsara tare ampeandreniny zany maitra nampitomany azy mba inona amin'ny fenany Jesosy ny mampitomany anao averiko mba inona amin'ny fenany Jesosy ny mampitomany anao mahatonga anao hiasa mahatonga anao no sitrapody tsy fantatro angambana hitasy nombona amin'ny azy fijaliana ianao tosy ianao hoe ay ve Jesosy ianao nahazaka ny latsa ny kapoka morora mbona tamin'ny azy fijaliana raisiko zany Jesosy ho ahy ninona manjeo atokantranao hiafy aho zay ne mahavoatsika miefy mba ataovy hoe zavatra ohatrany kely mijerynyzany sary zany fa inona ny hevitrao inona ny fanapaha-kevitra inona amin'ny fiainan'i Jesosy mba nandresy lahatra anao mampianaro angina Jesosy mampianaro lasa mijery olona dana manao asa soa tsy fantatry ny olona rehetrarehetrarehetra zany fa lefa na miteny aminao mihitsy mahatonga anao hiteny hoe andeha hanao asa soa mba hita fity ao anatrehan'Andriamanitra dia ndao jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 13 Hebreo 13
ny andininy fahinina ambin'ny folo Hebroa toko 7:12 andininy fahinina ambin'ny folo ianaran'i Jesosy magnokitsika hoe fa aza manadiny anao soa sy antra fa fanatitra toy izany no sitraka Andriamanitra. Ny manao soa na inona endrika izany fanaova-tso izany ary miantra. Inona ny filazany azy? Fanatitra. Tanoa izany tsy mba hoe rakitra fotsiny fa tena fanatitra mihitsy no toy izany ny sitraka Andriamanitra. Dia tohizo manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana. Dia ahoana ozy? Mba hanaovany izany amin'ny hafaliana fa tsy amin'ny fisetoana, fa tsy mahasoa anareo izany. Ny olona manao soa amin'ny hafaliana, fanatitra mihitsy izany, teno Andriamanitra ary tena ankasitrahana. Ary ny farany Hebroa toko 9 Hebroa toko 9 andininy 40 anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Zay tsy manadino mihitsy ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo voninahitry ny anarany. Io asanareo mihitsy tsy manadino an'io Andriamanitra rehefa manao izany asa soa izany ianareo. Maty anareo ka tsy hitan'ny olona, ataon'Andriamanitra misy voninkazo mivoaka amin'ny karandoanao, entiny ilazana hoe misaotra anao fa nampiasa ny ati-dohanao ho aho. Misaotra anao nampiasa ny ati-dohanao, misaotra anao nampiasa ny fahaizanao, misaotra anao nampiasa ny volanao, ny herinao ho aho. Asehon'Andriamanitra mihitsy io fankasitrahana ho anareo velona vy jereo fa tsy mbola nisy ohatran'izao. Indro tompo faomeko ho anao ny tenako ka tsy misy izay tsy voky hoe ka tsy misy zatsy zay rehetra tianao za rehetra tianao Yesolatsa tsy ahoako Yesolatsa tsy ahoako fa ny ompanomponao fa ny ompanomponao zavatra kendreko no zavatra raha soe zanakao soreny zanako sangantsika sy rehetra sotra Jesosy sotra sotra miteny tany Abrahama anao fahiny hoe aza matahotra fa manana olona maro eto amin'ity tanàna ity aho hanampy anao. Dia nahita olona maro tokoa ianao tsy tadiava Jesosy mitadiava fa misy olona maro be eto tanànan-drano anao izany asa soa izany, anao fiantrano. Jereo mitandrina maro be eto Madagasikara any ambanivola any mijaly, tsy ny hoe mijaly ihany Jesosy
efa misy tena marary niditra ho ampitaly tanatana vava fa tsy manan-kaniko hoanina jery an'izany ty fiangonany ty any andre olona maro hijery anazy reny hiantra azy reny anano asa soa azy reny ampitiambana sy ampifaliana jereo re fiangonana zay mbola tsy nahavita fiangonana mifofo volo any ambany vohatra rehetra any Jesosy efa manao zay azony nataony izy fa many raha olona ianao anampy azy reny ary efa nanao be dehibe ianao mitsy ara mitona brika ianao mitsy nitaona vato tsy hitany maso zany ianao zany fa ny vato sy ny brika kosa tonga eo an-tokotany efa nanao be dehibe an'izany ianao Jesosy mana raha olona ianao anatanteraka izany da mbo tanterahanao ny teninao amin'ny Abrahama hoe hita izay rehetra manao soa aminao ka na iza mitany na iza mitady zay mahasoa anareny mpanompo reny araka ny teninao dia nahasoa azy zany ny voninkazo atorako ao anay sahady zao mbola velo zao ary raha maty zay dia fiainana mandrakizay raha nisy nampalahelo anao satria tsy vitanay zany fona aminao satria tsy fantatray fa am'izao sisa zao kosa dia ho hitanay fa olona ny rana izahay olona ny rana sao tsy vita zany iraka nampanaovinao anay zany saotra Jesosy mamindra fo olom-baovao no hitanao manomboka zao hiasa ho anao ampitiavana ampifaliana dia teny aminay ianao hoe tsy olombelona akory ka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako ho noniko mifahatezerako saotra Jesosy ay mbola avelanao miasa zay ay mbola avelanao mihay ny teninao zay dia ampaherinay anianao Jesosy hiara hiasa aminay dia hita olom-baovao anao araka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona tsy voavelany tsy voasorina fahotana sambatra ny olona zay tsy sainjovatefa azy misy fitaka mena n'Andriamanitra ray tsy tompanao miratra sy mitana Jesosy Kristy zay mitolotoroana tafanamasa tateraka marifitsy dia tsara nahafafapatrapata tomboaka anazy fitsaraka matika nareo nentiko tany amin'ny fiainantsika mitsangana tamin'ny fahatelo miakatra ho any an-tandrika mipetraka kavanan'Andriamanitra rasika avy aneve tsara velona sy maty mena masina fiangonana masina mandrera zao ny fiangonana olona masina ny fifandarana kely fitsangana tena maty ary ny fiainana izay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any masina Jehova tomponaro enitra tanteraka tokony zany inarasany zanaka aramasina amen petraka izy
Sotran' Jesosy sika riavana raha afaka nandray an'izay sitrapon'Andriamanitra zay zay nampitondrainy any dady randrinatoandro. Izao dia tonga ny fotoana izay ankalazantsika andray ny aniversera fitsingerenan'ny taona naterahana nandraisana fahasoavana ary famindram-po teo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao amin'ny fitora zao a vakina mpanajana reto raha lasana bavy reto a Andriamatoa sy Ramatoa isany Randriary Malala Miora Arsoa tamin'ny 5 mai, Rakoto Niaina Erika, Randriana Arvelo Mamtina Cédric tamin'ny 5 avril, Rarnirina Miriam tamin'ny 4 mai, Rasolo Miadana Lucia tamin'ny 2 mai, Randria Raoly Arsoa Manjanahary Emilienne tamin'ny 2 mai, Rary Malala Fiainana Domona Priska Mangataka Vavaka, Randeso Aingo Nirina Félicie tamin'ny 3 mai, Nekena Nomeniavo Fifaliana tamin'ny 2 mai, Rakotondrabe Mamsan tamin'ny 2 mai, Ratolotra Nomeniavo Ifaliana tamin'ny 2 mai, Rafaly Manantsoa Tomi Enio, Rafaly Manana Roger tamin'ny 2 mai, Rawelsan Andy any France tamin'ny 4 mai, Rajaona Narindra Martin Tony Patrika sy Rakoto Volola Salomon Kristina tamin'ny 4 mai fitsingerenany fanambadiana 12 taona fanambadiana, Rema Hervé tamin'ny 2 mai, Razanantsoa Bertine tamin'ny 2 mai, Rajaonarivo Maminirina sy Rakoto Arso Sara tamin'ny 4 mai, Randria Mandimby Manana Amélie sy Andriana Valina Miora tamin'ny 10 mai mariage, Andridona Ensoa Larissa tamin'ny 4 mai, Nivoary Miria Andrianaivo tamin'ny 10 mai, Razanakoto Kevin mangataka ny hira fa 7 izy, Ranaivsan Lucia Antra tamin'ny 10 mai, Ratsimba Milanina Miangola any Paria tamin'ny 3 avril mangataka vavaka, Ratolo Janahary Azaria Rotaona mangataka fahasalamana, Ralso Norlalaina 15 taona mangataka fahasalamana ihany koa, Randriana Arso Maheritso Luka 4 taona mangataka fahasalamana, Rahandro Niana Volasoa tamin'ny 10 mai mangataka fahasalamana, Razafindrakoto Solonirina Papi feno 4 taona mangataka ny hira amin'ny fiafiverina aminao izy a, Andrianantenaina Miora Erika tamin'ny 15 avril mangataka vavaka, Rasoanaivo Iraina tamin'ny 10 mai mangataka vavaka, Hamefi Simora mariage tamin'ny 10 mai mangataka vavaka sy fahendrena, Rabenja Parfume ny Salemako tamin'ny 4 mai mangataka vavaka sy fahendrena, Randrianja Rivonirina tamin'ny 15 avril mangataka fahendrena sy fahasalamana, Randria Manantena Niony Marina tamin'ny 2 mai mangataka ny hira endreny Amaronsoa, Faniry Sodomona
Elina tamin'ny 30 avrily mangataka fahasalamana. Razanandray be Bonami tamin'ny 10 mai. Ravelo Jaona Fenitra Niaina Dimby Malala tamin'ny 30 avrily mangataka vavaka. Razay Armanga Kristina Louise tamin'ny 1 mai mangataka vavaka ihany koa izy a. Ary Rafaly Manana Tovo Sarvidy tamin'ny 3 mai mangataka vavaka. Ary Ravelson Miary Kristina feno 12 taona izy a mangataka vavaka ihany koa. Misa 4 ireo avatsika raha lasaina vavy zoky ray aman-dreny zay natratra an'izany fitsingerena ny taona naterahana sy nahazo fahasoavana teo anatrehan'i Jesosy Kristy tombo zany. Fanomezana tsara indrindra zay atolotra fiangonana ho anareo dia ny tenin'Andriamanitra zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo faraiky amin'ny 20, andininy fa 410 fa 510 sy 10. Salamo faraiky 510 sy 510 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe: satria izaho miraketa mitiavana dia hamonjy azy aho, hanandratra azy any amin'ny ava aho, satria maname masoko izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, hoe ho aminy aho raha vory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, ho fikisako faela-be izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Anatanteraka ny hira izay nangatahany avantsika teotsika dia endreny amarony somy andiny voalohany ihany a la hitsangantsika hitondram-bavaka andreo avantsika reo. Endreny amarony somy nomena zany tokoa no tonkira-panahynay Jesosy. Endreny amarony ny abe ny fitiavanao, ny amarony ny soa zay ataonao amin'ny mpanomponao isanandro isanandro. Misotranao ny amin'ny mpanomponao marobe zay miisa 470 mianada mianaka, zay natratra an'izany fitsingerenan'ny taona naterahana, fitsingerenan'ny taona ny fanambadiana, fitsingerenan'ny taona zay nandraisana ositra masina teo anatrehanao. Matoa izy manoratra ny anarany eto amin'izao alitaranao masina zao, nanaingo an'izao alitaranao masina zao Jesosy, dia tsapany fa tsy noho ny herinao ny tanjana ny fahaizana mampalalana mbola nazahoany an'izany tombonandro-pahavelomana zany, fa nola herim-pitiavanao, nola teninao fa vaovao isanandro isanandro ny famondramponao. Reo ny mpanomponao tsararay avy Jesosy, ny zaza mpitombo fahendrena, ny tanora arovy sy tahio mba tsy ho azy mifakapanahy amin'izao vanim-potoana faran'izao. Ny ray aman-dreny sy ny zoky olona mpitombo finoana mandrakariva aoka ho fantany fa ianao nefa niteny mandrakariva manao hoe: iampanompo zay fa novidiko tsy mba variko ny zanako sy ny asantanako dia aoka ho andraiko sy atidiko rery any, ary ho ataoko hitan'ny olona ndray tsy fitoviny ny marina sy ny meloka dia manompo sy ny tsy manompo ahy. Raha kofana amin'ny rahanao masina Jesosy manala ireo mpanomponao tsararay aby reo, ary soniavina amin'ny rahanao masina zany vavaka zany. Saotra Jesosy, saotra fanahy masina. Alleluia. Amen. Afaka masotoerina isika fiainana. dia anao fanatitra raha tsy zoryavana, fanatitra mpitiavana anao ny asa soa. Tsika zao misy asa soa be dehibe atao am-piangonana, ao ny vesentsika amin'ny première tase, efa tena manao azy izy a, ary zay vita rehetrarehetra dia nahavariana daholo fa tsara tare, marina zany sa tsy marina e?
mba nitekitsika ho an'ny mpanao azy rehetrarehetra misaotra n'Andriamanitra ao koa ny W satria efa mbola mivolana olo raha tsy diso aho dia tonga daholo ny W tsika dia ny anjarantsika rehetrarehetra amin'izay fotoan'izay dia mba manohana n'izany asa zany vidin'ny W anakirah dia eo amin'ny 3 millions de francs eo zay ka dia mba anjarantsika amin'izany asa so zany na ny mahantra na ny kamoty anjarantsika zany dia anao zany fanaty zanytsika fanaty sampitiavana ho amin'i Jesosy dia ao zanatsika atokopira ao no mitondra ny hirantsika amin'izany. Tiako elaka tsy voiko izy rerino Andriamanitra mikio tena itoko fa tsy nindramiko Andriamanitra pary fa tsy nohary Andriamanitra tsy novidina Andriamanitra mpanao fa tsy mba natao mpamorona n'izao tontolo izao Andriamanitra Jesaia Andriamanitra telo Isaira Andriamanitra fitsipanana Andriamanitra tsy natao tanana Andriamanitra tena fitsipanana Andriamanitra tsy mba natao tanana tsy mba vatosona volamena tsy mba tany mangano tefena tsy vody azokona loharano tsy Andriamanitra angano angano Andriamanitra maneho ny fisiany tamin'olon'asa no fidiny tsy noforonitsaina na eritreritra fa tena loharano kevitra Andriamanitra Jesaia Andriamanitra telo Isaira Andriamanitra fitsipanana Andriamanitra tsy natao
ay tsy misalasala Dai miantso ay hoe malala Antsy dia tany ka hatrany an-danitra Ny vagaga ny tsy mba hita faritra Tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Lay any tokan'Andriamanitra Andriamanitra Isaia Isa Andriamanitra Telo Isaira Andriamanitra Fitsipanana Andriamanitra Sinatao tanana Andriamanitra Tena Tsisipanana Andriamanitra Tsimba Natao tanana Andriamanitra Isaia Isa Andriamanitra Elisaira Andriamanitra Fitsipanana Andriamanitra Sinatao tanana Andriamanitra Isaia Isa Andriamanitra Elisaira Andriamanitra Fitsipanana Andriamanitra Sinatao tanana Andriamanitra Sinatao tanana Andriamanitra Sinatao tanana raha mihain'ny feon'Jehovahandriamanitra ao anao anio dia inona ny teo ny question per incréter ilay toriteny teo ary endra raha-piangonana ianao androany dia mamanova ny asan'Andriamanitra satria tsara ilay toriteny teo dia misaotra amin'ny paster misaotra amin'ny Jesosy dia toy izao manaraka izao ndra raha-piangonana dia izay manana tsofina oka izy ny fanamasina ofin'Andriamanitra ihany amin'ny herinandro volana iray manontolo ity ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika ny tokantrano any isan'andro anandro isaka maraim-baovao dia avako eo am-pitiavana am-pifaliana fa zay ilay mifakazana amin'ny studiadiny ianao dia amin'ny herinandro ity zany ao amin'ny Daniel toko fahenina ny tsoratr'Andriamanitra izay vakitsika isan'andro isan'andro manomboka rahampitso dia toy izao manaraka izao koa ny raharam-piangonana izay vakiana aminao androany amin'ny sampany STK Mafibe no mahafantatra anareo ny herinandro mbokatra ho tanterahana ny alatsinainy 6 mai 8 mai 9 mai 10 mai 11 mai 12 mai dia zany dia vitanareo amin'ny afisiny rehetra momba izany fa raha vakiny hatramin'ny fahanana dia lavabeka dia manao asafadindrina amin'ny président ny STKVM fa ny olona dia volona anao tanteraka ny asan'Andriamanitra amin'izany antso zany fiantsoana antsoina dia koa navamera mpiasa ireo birao sy ny komity ary mpikambana rehetra ao amin'ny sampana Katizo itonga evory amin'ny fiombe izy ho tanterahana ny sabotsy 11 mai 2024 ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra satria vita nydrakitra dia mangataka ny tompo ndraikitra mpitandrana mba anitana ny procession ny tompony procession moa dia ohatrany hoe ity ah Jesosy ataovy zay tianao ataoko lazao zao tianao ataoko fanao ny asanao ah dia samy mieritreritra sotra tompoko andalo ny aminao hoe ny Jesosy jery anao eto izy a dia ho faly izy mahitanao a dia hamaly anao izy a raha riva ataontsika ny ira hoe hiverina aminao a Jesosy tena hiverina aminao a fa tena trotroky ny ady saina fa zao hiverina aminao a ataovy amiko izay sitraponao tsangantsika rehetra Ilay
dianina meteo nanao jerena kamanena sotra Jesosy izany nidina vely rano taona aminao a tsy misaraka aminao, tsy misaraka aminao, tsy misaraka hiara-iasa aminao a ampy izay ny andro lasa voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleluia basina 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 tompony maro elika petraka isika nareo vehivavy azadiny ny poaketranareo. Dia toy izao manaraka izao indray raha-piangonana dia mihaino am-pifaliantsika sy am-pitiavana filazana. Ilazana isika rehetra fa mitony fampidirana mpikambana vaovao ho amin'ireo izay maniry hiditra sampana ka diza. Ireto avy mifampihatra amin'izany enina ka hatramin'ny 20 taona tsy mbola anaty sampana. Ny toeram-pivoriana disaky ny Asabotsy 2 amin'ny roa ora sasany ao amin'ny efitra amin'ny 318 ho ny filoha fiantsoana fivoriana maika dia maika. Ho antsika mpampianatra sekoly alahady rehetra tsy hakanavaka miaraka amin'ny birao araka ny tapaka tamin'ny heriny tamin'ny extraordinaire tamin'ny 28/4/2024 dia antsoina daholo ny mpampianatra tsy hankanavaka tsy obligatoire akory famiangavy anao mba ho tonga miaraka amin'ireo birao mba hitonga evoromay androany aoriana fandraisana ao amin'ny riana voalohany aorian'ny fitoam-pivavahana amin'izao maraina izao amin'ny premier étage lahadinika fepetra momba amin'ny fifidianana ny birao hitantana ny savoavao indray any an-tanikitsa amin'ny taonty birao vaovao voninahitra ny Andriamanitra rery any dia tena ny fanongavana antsika tsirairay tsy hakanavaka ho voninahitra Andriamanitra rery any dia miandry anao ny tompo filazana ho ampitomboana amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika fifaliana ho anay sampana fanantenana FVM Tandaranonao Pandra ny mampafantatra antsika fiangonana fa misokatra ny fifaninana kitstalika andihan'ny fahatelo sy Islam-mandihan'ny faharoa izy io kangrikainanay. Toy izao ny endrika isehon'ny fifaninanana kitstalika lahateny fohy na kabary no atao ampifaninana tsy mihoatra ny 3 minitra ankizika sivy ka hatramin'ny 20 taona no afaka mandray anjara amin'izany Islam
faharoa salama tsy mihoatra ny 10 minitra no ataon'ny mpifaninana 10 taona no miakatra no afaka mandray anjara amin'izany mariana mo fa mifandraika amin'ny ady atao amin'ny zava-matobelona avokoa ireo lahateny ireo ary tsy voatery ny ankizy mifaninana no mamboana lahateny ataony ny fisoratana anarana dia mandritra ny fotoam-pivoarena isaky ny alahady ariva amin'ny roa sasany ao amin'ny efitra 318 rena fatelo en brown pasteur Massenin amin'ny andavanandro rehana voalohany fandraisana anjara 3000 ariary eo amin'ny kitsitolka 50,000 ariary eo amin'ny fifanana silama manonana ny fiadanan'i Kristy tompo ho amintsika rehetra sy rarafy dia miandry anareo ny sampana fanavazana mpanampiny dia misy telefônina sampana fanantenana FPVM Tanandrano-Pandrana tompoko sampana fanantenana antsona dia diakonina piany sampana fanantenana sy isika ray aman-dreny mpikambana fa izy fivoriana iarahan'ny fibron sampana fikambanana alady 5 mai izao izany dia tanterana ao amin'ny efitra 307 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro zava-dehibe nodiniana amin'io ka manantena ny fandokavana izay voakasika izany mba ho tonga manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika ho antsika tsirairay avy ny birao miray raha ary malala sampana kateza filazana androany 5 mai 2024 ampahafantarina isika mpikambana sy ndray aman-dreny rehetra fa misy ny sortie eny ambohy manarina ny alady 12 mai ho avy izao ary ny excursion dia tanterana 18 mai eny votivorona koa raha mikasa ny andeha dia manoratra anarana ao amin'ny birao porte 306 rehefa vita ny fotoam-pivavahana amin'ny fitoro izao dia izao rehefa avy eo koa rehefa any am-pivorena ny birao Gina Andriana Solo anniversaire tsy hotonina teo dia tsara tarena anniversaire azy nitonina teo salama 91 antsika tsy injery loatra any satria nampianarina antsika nandritra ny confinement raha ary malala miora iarso tamin'ny 3 mai nangataka vavaka vakina amin'ny fitora amin'ny 10 ora amin'ny 2 ora raha kotondra zafy Erika ireto kosa ny zanaka ny fiangonana sy ny ten'Andriamanitra iroso amin'ny fandroenana tokantrano eto amin'ny fiangonantsika Rakoto Zafy Jean Bernard Randriamarnarivo Ramiadanarivo Arso Andriniaina Andaniny Razafindra Miandra Edouard Mivady Raela Manana Saondra Rakoto Arvelo Andrea Tsitoaina Fanantenana Razafindra Miantra Alarivony Tianareo dia faly mampandehanareo dia fanambasiana fanambadiany zanany Rakoto Zafy mbola miadanarivo alaina antenaina sy Rakoto Arvelo Rostina izay tao amin'ny FPVM Tanandrano-Pandrana amin'ny 23 mai raha misy tsy mety ny fanambasiana zany fanambady zany ny sasany amintsika reto dia aoka izy ampilaza mpitandrina fa raha kosa aoka izy angina mandrakizay filazana manjo efa niady tsara aho natera mpiasakazako aho sirak'Andriamanitra ny antson'ny mpanompony Rakoto Arvelo Jean Chrysostome rehefa nivahiny roa amin'ny 70 taona teto an-tany ho nivadiny raha manantena Ginette mpiandry promotion fanantenana Tanandrano-Pandrana ny nofony dia ala ao amin'ny tranony 666 bis Antsanahary amin'ny fitoro maraina eto nomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ny Tanandrano-Pandrana alohan'ny meritrazana azy amin'ny fahazandrazany fararakitra 50,000 sitrak'Andriamanitra ny antson'ny reny malalanay raha Oly Arso Olga Sabine mpiandry promotion matoky dia konina FPVM fahasoavana Fitry sur Seine France ho dia ny amin'ny rehefa nivahiny roa amin'ny 70 taona tantety-tany ho nivadiny Ranaivo Ndrasolo lala Andria Toery ny nofiny dia ala amin'ny Lutèce International Orly ny 6 mai 2024 tolakandro ka itotodoany an-tanindrazana amin'ny 27 2024 Ranora ary malala raha ary misaina mpiandry promotion Panaso 2 dia natsondro dia any amin'ny rehefa tamin'ny alakamisy 2 mai 2024 rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany ho nivadiny Rajon Arvelo Aingotianarivo Bakoarson sy ny zanany amanjafiny ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny saboty 4 mai 2024 Rasoana Antoine Émilie vadina velan'ny tompoky lahandry amparany Roland
ny zanany andriamparany Rivelino Roland sy mihaja Afafi. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny 3 mai 2024 tamin'ny folora anetana Andriamanitra tamin'ny MTM vola 1 alohan'ny metra anazy tamin'ny fahazanazany teny vola 1 ambohitsehino ihany fararakitra 100,000 ariary. Andriamanitra ny tompo amin'ny fampiononana amin'ny fampiononana ireo fianakaviana hatramanjo ireo fisaorana ny vadiny Rakoto Arso Parsona sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana anareo rehetra nanotrona io fidomandriny Rakotondra Razana Rakoto Joseline promotion fiainam-baovao misaotra tompoko fararakitra 150,000 FMG fisaorana. Ny vadiny ny zanaka manjafany fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno fankasitrahana amin'ny barao FBFM Tananandrano tarehan-dada Randrinataona Joseph ny diakona ny fondron'ny mpampianatra. Ny fiangonana manontolo tamin'ny fidododonareo nampahery sy ny arany ory tamin'ny fidomandriny malalanay Ramazoso André. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fitianareo tsirairay avy ary nanoatra izay rehetra nataonareo sy natolotrareo. Miala tsiny indrindra amin'ireo izay tsy tratranso no arifendrona amin'ny be loatra misaotra mankasitraka indrindra tompoko. Ireto avy ireo voady voaray tao amin'ny pasteur Marcelin mandritry ny herinandro fanampiana avy amin'ny FPVM Argenteuil mba misy fanampiana sy voady 1,050 €. Tsindarana toy izao: FPVM Mivato pasteur Romain 300 €, FPVM Toby Antsapanana 300 €, FPVM Iosy 150 €, radio Fianterazantsio 90 €, secours Fianterazantsio 90 €, sakafo mpitandrina D2 izay ivoaka Atsoaty 100 €, promotion mpanafaka 20 €, pasteur Jackie. Tamin'ny 3 mai numéro 13859 misaotra tompoko ce 30 avril 2024 ampafolo-karena 100,000 ariary ho an'Andriamanitra misaotra anao rahay ny fiahinao ny fianainay hatramin'ny ka indro manolotra ampafolo-karena amin'izao nanomenao an'izay mangata-bavaka ny anambinana hatrany ny asa vimalay sy ny fianaran'ny zanakay ary mba ahita fahombiazana amin'ny asa fitadiavana atao amin'ny vadiko ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Amen. Filazana ahitana dino ty atao am-piangonana tompoko azafady indrindra ka raha misy koa nareo baiboly tapitapiko ty be da be manadimy baiboly sy firana dia sy numéro anaty telefona anaty baiboly nareo dia raha diny dia moratsony nareo. Filazana ahitana dino poketra amin'ny anarany Rasoanirina Clarisse Honorine afaka manantinao amin'ny efitany 104 ianao fa afaka maka poketrana ao androany anara-pitso misokatra amin'ny birao. Fifoazana fitandremana Tananandrano filazana momba fanikanana Antananarivo fa 10 avril 2024 noho ny fandaminana napetraka eto amin'ny fitandremana Tananandrano dia ilay zany ireo mpiomana mikasa tokana ka mahafeno ny fepetra rehetra fa nidinika izay ataon'ny iraka sy ny mpampianatra dia toy izao fandarana manaraka izao. Tsy maintsy misoratra anarana mialoka ny taratasy firoatana dia alainao aterina ao amin'ny birao pasteur Eric avaravarana fahafito isan'andro amin'ny ora fisokafany birao. Ny fandraisan'ny mpampianatra izay maniry atokana dia isan'andro ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 20 avril 2024. Ireto avy ny vaninandro anaovan'ny iraka ny dinika amin'ny taona 2024 ity amin'ny toby efatra rehetra 7-8 2024 Ambatimiravavy. Ny fisoratana anarana manomboka 13 avril 2024 ka hatramin'ny 7 jona 2024. 12 jolay sy 13 jolay 2024 Andaingo, Marivoay, Ambodanerana sy Tomasina. Ny fisoratana anarana manomboka ny 13 avril 2024 ka hatramin'ny 13 avril jolay 2024. Ny voninahitra ny dia ho an'i Jesosy Kristy irery voninahitra Andriamanitra ray dia Jesosy toy indrindra raha-piangona antsika eto androany. Minao fa nihaino ianao dia matadidy zavatra tokony ataonao manomboka androany satria anao ny asan'Andriamanitra tsy nihaino azy androany araka ny teny feniboana teo hoe raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao anio androany dia anao ny toany dia anasanao mieritreritra voninahitra Andriamanitra irery dia izao dia amaka mivoady mpiara-miasa eto amin'ity taoran'ity.
miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a tratran'ity andro alahady andro tsara ity a iraisana latabatra any Tompo. Tonga ao fotoana amakina ny voady masina isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy.
maro misaotra Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Misaotra anao Jesosy fa notahinao sy notaninao nandritra ny Afrika iny ekin'avelanao miasa Ni setu
Shana Pamuzio
fanentanana avy amin'ny STKVM manomboka amin'ny herinandro ity ny alatsinainy 6 mai ka hatramin'ny alahady 12 mai dia fanateram-bokatra ny STKVM ny alatsinainy 6 mai amin'ny 5:00 ny fitaovam-pivavahana fanokafana, ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora fa fotoan-dehibe fanokafana ireo mbola voafatotra ny zava-mahadomelina, ny alakamisy 9 mai varotra sakafo isan-karazany, ny zoma 10 mai manomboka amin'ny 5 ora sasany atsapiderana atao amin'ny 4e étage miaraka amin'ny CFF sy ny SLKM ny FPVM itosy. Mbola mitoy ny fizahana ny maso ny asabotsy 11 mai ny varotra trondro matavy avy any Brickaville manomboka amin'ny 2 ora, ny alatsinainy izay tanterahana amin'ny 4e asabotsy ny ankohonana izay tanterahana amin'ny 4e étage, ny alahady 12 mai moa zany dia fitaovam-pivavahana lehibe amin'ny STKVM
amin'ny alahady izao manentana antsika ny STKVM amin'izany mamerimberina izany. Izay ny voady masina teto amintsika ny tato amin'ny RDC 900 ny rihana voalohany 370 rihana faharoa 130 rihana fahaefatra 20 fitambarany 100 voninahitra ho an'Andriamanitra irery amen. Ola ho ampitombona amintsika mandrakariva nery ava-malalo amin'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Araka ny efa fantatsika dia manatsara ny fotodrafitrasa eto amin'ny fiangonantsika zao dia efa netanin'ny ray aman-dreny teo moa ny momba ny WC etsy amin'ny ilany andrefana ao amin'ny rihana voalohany ao efa mandeha ny asa amin'izao ora sy fotoana izao noho izany zany tsy miaso io WC io fa ny WC ato amin'ny ilany atsimo atsinanana ambany rihana sy eo amin'ny rihana voalohany ary ny any amin'ny 4e étage no WC ampiasaitsika. Eo anaty an'izay fanamboaran'izay dia manentana antsika malala-tanana tia ny asan'Andriamanitra, tia manampy amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany mba hiaraka hifanolotanana amin'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana amin'izany WC zany dia misaotra sahady ho atsika izay maniry anao an'izany azadino ny tenin'Andriamanitra hoe misy ozy izy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Manarak'izay momba ny recensement. Ny recensement zany dia hatramin'ny volana farany volana Mai no mipetraka eo ireo tableau reo tapitra ny volana Mai dia ho alany eo amin'izay ireo fa ho an'ny tsika zany izay mpivavaka efa mpivavaka teto taloha dia tanina amita aingakaingana ary anatitra izay recensement ny amintsika any satria ny afisazy farany apetraka zany dia apetraka alohan'ny farany volana Mai izay. Ny aorinan'izay dia ireo mpivavaka vaovao izay tonga amin'izay no manao ny recensement ao amin'ny varavarana voalohany ho an'ireo rehetra izay diso ny anarana, ho an'ireo rehetra izay efa mivoaka amin'ny fianakaviana fa misy latsaka, ho an'ireo rehetra izay efa ela be izy nandefa ny recensement nefa ny tsy hivoaka eo rehefa tonga izay farany volana Mai izay dia manantona ny tompon'andraikitra na ao amin'ny porte birao numéro 1 ato ambany rihana isan'andro na isaky ny alahady isy tompon'andraikitra ny voamerana informatika eo afaka mandray atsika rehetrarehetra. Raha ohatra ka ny fianakaviana ray manontolo mbola tsy tafiditra ao amin'io afisazy io ny dikan'izany mbola miandry an'ilay lista farany zany ianareo. Fa raha apahany amin'ny fianakaviana tsy tafiditra ao dia afaka manao réclamation ianareo fa indraindray mety diso ilay anarana dia mety tavela any amin'ny lasa mifindrafindra ny ananina any satria mandeha par ordre alphabétique io anarana io. Ohatr'izay ny momba ny recensement. Manarak'izay misy filazany ty avy amin'ny voameran'ny catéchomène. Noho ny fandaminana dia tsy misy ny fianarana catéchomène ho an'ny groupe ASB ny asabotsy 11 Mai zao fa amin'ny 17 volana Mai kosa dia miverina mianatra indray ny mpianatra catéchomène. Zay zany avy amin'ny voameran'ny catéchomène dia voninahitra ao anatin'izany dia ho an'Andriamanitra irehany amin'ny soratompo. Eny tonga PDB hoa le taratasina nofy ary tamin'ny heriny dia niteny hoe Jesosy tena raha mba mety ianao amin'ny sisa dia ataovy mitenena mivantana amin'ny olona ianao. Nisy tokoa no nahazo teny mivantana fa izany bedy. Ny nofiny eo izy Jesosy zavatra karazana mot de passe zany hoe zavatra afenin'Andriamanitra dia omenin'ilay olona dia tsy fantatry ny devoly io fa ianao ihany izy ny mahalala an'io ka raha tonga dia miteny mivantana ozy dia mba miteny mivantana koa ny devoly dia tsy fantatra otsora hoe izy ilay niteny teo ka dia ny asanao mihitsy ny ataonao tsy rambonao izy raha tsy manazava nofy eo ianao
dia nanapa-kevitra ry havana fa isan'andro amin'ny 7 maraina ny maraina, amin'ny 7 ariva le riva reo, na dia tsy fantatra zay andaminan'zareo azy eo na dia fifatradiny isan'andro ary tsy haiko zay ilazany azy eo na firy dia tsy maintsy alefo zany ka dia anjara antsika daoly mamonjy an'ireo fotoan'ireo isaky ny amin'ny 7 maraina ny maraina zay tsy naheno dia amin'ny 7 ariva indray zany foana zay. Faharoa efa ririnina ny andro ary tena betsaka mihitsy ny noforirinina dia zao za tsy mamaly an'ireny, aza ataonao hoe tsy nivakinany ianà, za tsy mamaly mihitsy raha va noforirinina. Ina moa noforirinina? Asiako anao anankiray ty anankiray ty. Za pastera na nofo hoe nivoaka tao amin'ny WC feno be dia nahita maloto daholo dia maloto daholo manodidina feno maloto, fa ilay fitoeran-tongotra ipetrahany tongotra ihany no tsy misy maloto dia matetika miverimberina zany. Zany atao hoe noforirinina. Asiako anareo manoforirinina azy. Za miteny aminareo fa hoe rehefa misy zavatra lazainareo zany ka tsisy lohany tsisy vodiny, boribory dia ririnina izy zay. Ohatra hoe nanofo omby ianao mandalo, le omby tsy mijery ianao akory, ianao lasa, zany atao hoe ririnina. Le omby tsy mihetsika, ianao nandeha. Fa raha hoe nenjehany le omby ianao, zay izy vao misy dikany. Raha vao mihetsika le zavatra dia misy dikany zay. Tianao ty zao nanofo be tao amin'ny WC ianao, maloto, feno maloto daholo manodidina anao, fa hipetrahany tongotra ihany ozy ianao tsy misy maloto zay. Hitanao manoforirinina azy miditra amin'ny WC anao maloto, le hipetrahanao nefa tsy maloto. Raha nipetrahanao io koa no maloto ka latsaka tao ianao dia zay ianao ny feno be, tena mahatsirambina mihitsy ny ody feno amin'ny tenanao. Fa nipetrahanao madio ianao tsy latsaka tao, petraka fotsiny teo anao. Tiako lazaina mba hajereo amin'izay ny WC nareo fefa ao. Nanofo matetika dada hoe tsy maintsy mijery ora hoe okizay fa fandraisantsika ka tsy azo mijanona ela. Nanofo hoe raisiny dada foana ny tanako ary noroan'ny dada ny lohako, dia hoe dada hoe asiava-pianarin'ny lovanareo mianakavy ny tantarako fa nomeko ny Isaia 27:3 na andro na alina dia mijery azy zay. Nofo matetika miverina ity dada taoriana nanapahana ny ozina taminay mianakavy tany amin'ny rahalahy lova tany Manjakandriana, ary tena nanafaka anay tokoa tamin'ny fatorana Jesosy tamin'izany. Ity za tianao ty dia milaza aminao hoe ianao zany zay nanatrika efa nitapahana ozina, dia milaza aminao Jesosy hoe aseva-pianarin'ny lovanareo zay any Manjakandriana any ny tantaran'ny dada. Zay zany mba ataovy zay zay dia arao zany teny gasiny zany. Maintsy nanay dada avy any velany nisy nandolo, tsy tafiditra taty anatiny nefa ny hafa fa varavaram-by varavaranay. Dia nanofy dada hoe mbola maindray ho any io tsena io. Dia ovy io merova-tena. Ina moa zany merova-tena zao? So maka ody any amin'ny dada rabe indray, arao daholo, alao izay rehetrarehetra bozabozaka na fakofako manodidina fa hodorany, misy mpandorany zay ny dikany. Ka dia mamahiny ianao mitsikilo tsara izany manao an'izany. Ianao milaza fa hoe za indimy tsy nanofy fa ankekerin'ny alika. Tsy nofo izy ianao
dana mitsindro naingana va so lasa rombotra eo ianao nanofy ahy dada hoe nizotra dia tonga teo amin'ny lalana dia nisy tohotra mitsatoka lavabe dia hiakarako dia niakatra dia misy lalana anankiray koa dia niakatra koa fa niakatra koa io a dia niakarako dia tafakatra farany tonga teo amin'ny tampony farany aho mariako dada fa misy vola tadiaviko nefa zaho tsy manam-bola vola omena ny fiangonana ny tsara maraina io dia ilenao miakatra tohotra indrobe zao a dia zao a mbola misy zavatsarotra mbola iakaranao dia mahareta aza maika fa fantatry ny tompony fanirianao za dada nanlofo hoe misy olona marobe ny lahatra mandeha tsirairay manao akanjo fotsy lavabe misy lakoroa lavabe io mpivoany ohatran'ny akanjona pastera dia fa alobe daholo no nanahita dia nanontany aho hoe inona koa ireo dia namalina ilay rafozako hoe pastera mariako fa tsy hitako ny endrik'ireo olona ireo fa ohatrany tsy mandeha amin'ny tany izaho lay niona tamin'ny dada dia nasain'ny dada nangataka tamin'i jesosy hoe ina no asana fanompoana tianao atao jesosy fa izao a tsy ampifilafilanao tsony nitoeranaovako ny asa fanompoana dada efa nolazainao dia io efa lazain'i jesosy ianao io e nampanontany aho hoe ndana manontany an'i jesosy hoe satria natsony olona io anao ny asany tanao a manontany azy hoe inona no tianao ataoko dia niverina lay akanjo olona miakanjo lava be ny teny tamina hoe pastera zany mety raha pastera zany nebatra tsy moramora zay dia efa niteny taminao ozy ianao sy ny toerana dia makanesany amin'ilay toerana manao vandrom-bavaka dia rehefa mahavita vandrom-bavaka ianao misy olona mitondra eo ianao zany a manasitranao ianao a toriteny eo ianao a sitrana lay olona dia mitondra olona dia na olona efatra ara aloha ny azonao dia ataovy ny asa am-pivoazana dia mitombotombo 10, 20, 30 rehefa misy 70 na 50 dia misoratra anarana mianatra amin'izay ianao fa tsy azo ataony hoe tonga dia mianatra fa mamorona vondrom-bavaka aloha manao taratasy any amin'ny fokotany manana vondrom-bavaka ianao a misy olo 70 na 50 zay va mianatra ho pastera raha kely indrindra za dada nonofo nahita tody 3 fotsifotsy dia nomeko amin'ny neninay ilay izy ina ny dikany zany menana tody 3 andro neninao fa raha le tody maimbo a dia aza menana tody ny dikany fa raha toby tsara tarea dia omeo tody mineny ary satria fotsifotsy neto na fotsifotsy ratsy na fotsifotsy sana dia omeo neny amfiry kampo faranana amin'izay dada misy anankiray tena tiako lazaina ngamba za dada nanofo hoe miteraka tany amin'ny hôpitaly efa tsy tsaroako hoe bevoka dia rehefa teo amin'ny efitrano fiterahana dia nisy mpapiteraka iray tonga ka nitsapany kiboko dia niteny izy hoe efa ho teraka za sady tsisy atahorana saingy tsy ato ianao no miteraka ho izy fa any amin'ny efitrano hafa dia lasa izay nifindra tany amin'ilay toerana nyteneniny noho ny tonga tany anefa dia miaka-pikararabe mihitsy ilay lalana makao aminy da ary za ny teny hoe tsy maintsy vitako dia tapaka ny nofoko anony avy eo a dia naka teny tao amin'ny baiboly za dia teny tsara no azoko tao amin'ny salama fa tsy tadidiko mitovy sy andiny marina fa mitady zaza hony izy ary efa nanana fa tsy azo efa nandritra ny tebotona zay zao lazaiko anao ianareo mitady zaza va fa misy olona mpikarakarana io
resaka amiko anao rehefa avy eo zay e ok'izay fa na ny fotoanatsika ny sisa riavana dia zay nafansaiko anareo zay no hoe alefa isaky ny maraina sy ny ariva amin'ny fito maraina sy amin'ny fito ariva fa beditsika fa izy miteny aminareo lefa tsy lasany aminareo la dikany dia malahelo izy misaotran' jesosy tsika tsangana amin'izay tsika ary hanolotra ny rakitra vita mba tsy daholo ny mpampianatra sa rehetra hanatrika fivoriana ao amin'ny rihana voalohany zay antsoina daholy ny mpampianatra sa amin'ny sekoly alahady zany hanatrika amin'ny fivoriana ao amin'ny rihana voalohany sangana amintsika rehetra fitiavana mandraikizay taon'ny tompo antsika io izy miteny mananatra manoronanana misaotra azy fitiavana misaotra atena tianay talohana ianao ary tsy afaka ao an-tsainao mihitsy lazaina amin'ny olona rehetra izany fitiavanao zany misaotra pirofo zany be dehibe nazo valim-bavaka taminao misaotra Jesosy betsaka ny mbola mangataka satria mino izy fa ianao mpamany vavaka renao daholo mivavaka nangatany olona teo Jesosy mino fa ny aino sy nandray an'izany andao fa izay rehetrarehetra Jesosy alohan'ny isarahana eto dia mangataka aminao voalohany aloha Jesosy mifona aminao raha nampalahilanao fangatahako mba hiteny amin'ny olona rehetra misy tokoa hitenenanao misaotranao amin'izany fa ianao nilaza fa malahelo anao raha tsy tapitra lazaina daholo ireo nofin'olona ireo ataoko izany Jesosy
mamindrafo amiko ianao fa reto olona be dehibe reto zay tamana resaka aminao te hiresaka aminao satria fa nahazo valim-bavaka taminao toy misy zany Jesosy ampahafantariko azy isan'andro isan'andro ny sitraponao aminay tsirairay avy mba hampiovanay sotra Jesosy tataka aminao ary aho azafady Jesosy fantatro ny fitiavanao ny olona rehetra araka ny voalaza teo mba ho eny amin'ny daboloe tsirairay avy ianao any amin'ny rihana voalohany koa faharoa fahatelo ary ny fahaefatra sotra Jesosy irao ny anjelinao hanoratra vavaka dia miangavy ianao a Jesosy ray manitra mba hiondrika amin'izay ianao hijery ny malalanao mahafantatro ny tebotebony fantatro ny aretiny fantatro ny faniriny fantatro koa ny fahoriany ianao ny laza hoe raha eto amin'ity toerany tianareo mivavaka miheno anareo any an-danitra tsy mba mamitaka ianao pirofony zany dia mamaly anay tsirairay avy amin'ny nofy ianao any an-trano dia mangataka Jesosy mamindraha fo aminay aza mijery ny adalanay fa ny fitiavanao anay jerena tenenary Jesosy amin'ny mpanomponao hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy sotra Jesosy voarainao zany vavaka zany en'ny sofinao mihitsy ny nandre ary ny masinao nahita ny ranomasiny ny adi-tsainy zay rehetra mba iriny aminao mino aho fa ho tanterano ny teninao hoe hijery anao ny masoko dia anasoanao azay manatena zany ane zay vahoakanao hoe mba ho tamana meona aminao isan'andro isan'andro Jesosy olombelona daholo zay mpanota daholo mamenatra na miteny zany aminao azy fa no mifitiavanao anay dia sazay manatona anao mandoalika amin'ny fonay rehetra mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavaka inaranao ny angatahaka izany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masinana ianarana tonga ny fitsaka ataonay isika eteka meoray meo ny anina sahazo ary mamelaneka tahaka manarana izay reka taminay aza mitondra ny ary mifana ny ratsy ary mifanjakana sy mery ary milahatra mandrakizay raisy mitsodrano o Jehova tompony maro anao isan'andro 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 aza matahotra ary aza merikerika koa zany any Jehova Andriamanitra hoe tantananao amin'ny tanakavana ny fahamarinako hoe mandehana amin'izao herinao zao mandehana amin'izao finoanao zao za Jehova Andriamanitra andrakotra ny tenanao amin'ny rano Jesosy Kristy mba tsy hitany fahavalo ianao ekonanao mitokantranonao andalo fotsiny izy
satria ny anjelin'i Jehova iambona anareo. Vavan'i Jehova no miteny ho tanterahany aminao zany. Sotra Tompo anao mideranao ny aza anao voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enjika tany rehetra tanteraka tokony izany. Petraka isika dia ny mpandray fanasany tompo sisa no mijanona. Hiaraka hitsangantsika ry havana. Manoloana an'izao latabatra masina izay misy ny fanasana izay anasan'ny Tompo asy anao isika izao ry havana. Manasa anao ny Tompo mba hiresaka aminy, hitafa aminy. Andao raisitsika ho zava-dehibe zany, tsy amin'ny fahazarana fa raisitsika amin'ny finoana ny fanatrehan'ny Tompo izao fotoana izao. Hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Henoko ny voninahitra andrehetra. Amen. Petraka ianareo. Rehefa fony tetỳ ambony tany ny Tompo ry havana, nanao ny fahagagana maro. Betsaka ny resy lahatra. Nitady an'i Jesosy. Ary anisany nanamarika ny olona namokisa an'i Jesosy ny vahoaka tsyomby 5,000. Tonga ny olona nitady an'i Jesosy andro aman'alina. Kanefa tsy noho ny amin'ny mazanak'Andriamanitra azy, tsy noho ny amin'ny teny izay nizarain'i Jesosy no nahatongavan'ny olona, fa noho ny amin'ny mofo. Zany indrindra nampatonga an'i Jesosy ny teny, izao ilay mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako Jesosy no manana fiainana mandrakizay. Ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ndrazanareo ny Tompo nihinana ny mofo avy any an-danitra.
zay zava-dehibe indrindra tamin'ny jiosy ny eritreritra an'izany hoe Andriamanitra mihitsy nandatsaka mofo ho an'ireo zanak'Israely ireo kanefa maty ihany ho Jesosy. Fa izao ilay mofo velona izay nidina avy any an-danitra ho tompo. Ka na oviana no mihinana ianareo Jesosy, ataovy izany ho fahatsiarovana. Andeha arintsika ry havana atsiaro an' Jehova, antsiaro an' Jesosy any amin'izao androandroany izao amin'ny alalan'ny hira 70 firana protestanta fa 70. Ao anatin'izany no isaorantsika an' Jesosy ny amin'ny fanafotany sy ny famonjeny antsika, ry Jesosy ny fitiavanao no ifalianay, fa voavony anao isolofonanay. Ry Jesosy ny fitiavanao no ifalianay, fa voavony ianay isolofonanay. Araka itsangantsika na no andininy faharoa, mahery ny fitiavanao, mahery ny fitiavanao, ka itoky izay mikambana aminao dia tsy mba hangahiahy, na minao dia tsy hangahiahy. Paraisunao re nisaotra terina izao no fanaza. Miaraka hivavaka isika Tompo, tsaronay Tompo ankehitriny ny fitiavanao. Ambaran'ny soratra masina fa tsy misy fitiavana lehibe noho izany dia ny mahafony ainy hamonjy ny sakaizany. Laozanao ny lapanao satria mahantra loatra izahay. Fantatrao fa tsy afaka ny hamonjy ny tenanay izahay. Dia nidiny ianao nanetry tena, niaina tahaka anay, niady tamin'ny fakapanahy, niaritra ny mafy indrindra fitiavana anay izany. Izany indrindra mampatonga anay misaotra anao Jesosy, mankasitraka ny amin'izany fitiavanao izany, fa tsara loatra ny fitiavanao. Ankehitriny ho tsarovanay ao anatin'izao fanasana masina izany, izany Tompo. Izany ny angatanay ao masino areto tandindony reto Jesosy. Mofo ny volavolain'ny tanan'olona fa amin'ny fotoana izay andraisanay an'izany, mba tena ho tsapanay fa ny tenanao nefa ny vakiana ho anay. Tahaka an'izany koa ny kapoaka, rano tsotra io Tompo, fangatahanay kosa. Amasino tandindony ranao ka amin'ny fotoana izay andraisanay an'izany dia ho tsapanay fa ny ranao rery andry no afaka nadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahatanterana rehetra. Amasino ary ny mpanomponao izay isolo tenanao eny amin'ny vahoakanao, ka amin'ny fotoana izay andalovany reny eny aminay Tompo dia ho tsapanay fa mandalo ianao, mitsinjo anay, mijery anay. Ary izay tsiraray avy koa amasino Tompo mba ho mendrika an'izao fanasana masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Kristy Tompo ry havana tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa avy nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy tamin'ny mpianatra, ity ny tenako izay ho vakiana ho anareo rehetra. Ary tahaka an'izany koa rehefa avy nihinana izy dia nandray ny kapoaka ka ho izy tamin'ny mpianatra. Ity kapoaka ity no fanekena vaovao ho amin'ny rako ho anareo rehetra. Izao no ataovy ho
ho fahatsiarovana. Fa naoviana hoy ny tompo ianareo no mihinana amin'ny tony mofo itony sy misotro amin'ny tony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesan'izy tompo mandra-piaviny indray. Amen. Andeha hariva efa voavoatra ny zavatra rehetra ao anatin'ny fotoana izay izarana amintsika izao famantarana izao, andehantsika hianoka hatrany amin'ny fanoloran-tena sy ny fanavaozana ny fanoloran-tena eo anatry an'Andriamanitra amin'ny hira 7:7 ninina hitranga Jesosy na ny lanitra ho manga Jesosy na ho malaka mangina dia ho feno fifaliana. Zany hiry zany hoe tsika tonombavaka asandratra eo anatry an'Andriamanitra. 7:7 firana protestanta. Rajereko ny andro lasa Jesosy, rajereko ny andro lasa Jesosy, taony tsiky taony ratra Jesosy, ny fianaolaina pahery Jesosy, no nambomba sy ni fotoana dia andalo Jesosy, atsisy mampimalo Jesosy, raha miorina hoampoko Jesosy, lai fitiavana miloko Jesosy. Ny hoavy antenaiko Jesosy, ny hoavy antenako Jesosy, mbolo fifalinisako Jesosy, miasasarako isava Jesosy, ny arivako azava Jesosy, ny fotoana dia andalo Jesosy, fa tsisy ampimalo Jesosy, raha miorina hoampoko Jesosy, lai fitiavana marina tokoa zany tononkiri zany ry havana. Mandalo ny fotoana, 2 taona lasa zay no nanaovan'ny tompo ny famonjena ho azy ho anao. 2 taona lasa koa araka nambara tamintsika teo ny ainan'ny mpianatra anjany orooro hoe andao azy le akaiky ny fony indrindra, le nantenainy indrindra, kanefa tsy miova amin'ny fitiavan'i Jesosy. Mampatsiahy antsika raha nampionina ny mpianan'i Jesosy ny laza aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa akoho ny tompo. Fa ho hatrany raiko misy fitoerana maro ary andeha ho ny tompo anamboatra fitoerana ho anareo. Ety amin'izao tontolo izao no mety ahitantsika fahoriana ho ny tompo.
nefa matoky fa izao efa naresy zao tontolo izao. Ho anao androany raha mafy ny ady-piainanao tsarovy fa ny tompony efa nanome fampanantenana fa efa naresy zao tontolo izao izy. Andao kosa tsika tena ametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra araka ny teny soratra masina fa tsy misy maharombaka izay eo ampelantanany. Ka ao anatin'ny hira firana fanampiny fa 450 no andeha ametrahantsika ny fanahintsika rehetra, ametrahantsika ny mafy rehetra iretantsika na ny fanompoana n'Andriamanitra na zao fiainana izao mandalo zany rehetra izany fa ny ao amin'Andriamanitra ao ny maritra mandrakizay. Firana fanampiny fa 450 mba tatanao raiko zato lalan-janakao. Hitanao ny ati-tsaina mitambesatra ao ambony, mitambesatra zany tsiky ny maraina toa ela vao ifa. Moadiso ny safidy raha mandrosoka makao, moadiso ny safidy raha mandrosoka sady lala nofinidiko dia tsy ilay voasorotra ao Jesosy, tsy lala nofinidiko tanterao ny faniriko ori tompo tena tia, fa ty zavatra iriko masina mikodoria. Nefa raha izao ny didina amboarinao aho, nefa raha izao no didy namboarinao, amboary ary ny safidy sy ny ratrako ampanady, boary ny safidy kwamba toa mampatsiahantsika ny Jesosy raha niaritra tao Getsemane. Rehefa mafy tamin'i Jesosy ny zavatra noentiny, lanja ny fahotako sy ny fahotanao, ny fahoriako sy ny fahorianao, natontin'Andriamanitra ndray mitontona tao amin'i Jesosy zany. Mafy tamin'i Jesosy zany, aza indrindra nampatonga ny tsembokany na ny dinitrany ho tonga raha.
fa niany vavaka nataon Jesosy raha sitraka ray isoro amiko ty kapoky ty kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao ririangy ry havana. Zavatra tsara indrindra dia ny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra satria marina izy ary mahalala ny mahasoa antsika izy. Ary ny tompony efa nanome toky fa tsy hamelanareo kamboty aho fa ho akaty aminareo aho. Andefa mpananatra mba ho aminareo mandrakizay, hampahery, hanatanjaka atsika manoloana ny zavatra rehetra tsy maintsy ho setraitsika, tsy maintsy ho lalovantsika miaraka amin'i Jesosy. Ry havana, andaontsika nokana ny tenantsika mihitsy ho an'Andriamanitra. Satria izay rehetra an' Jesosy Kristy Tompo dia nandray ny famantarana dia ny fanamasina. Zany fanamasina zany nampatonga ny Tompo mampahery antsika fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana atanteraka ny sitrapoky. Andao aritsika tena ny Tompo hoe hanao a Jesosy, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao, nefa mila ho atsanga ny finonanao aho hanantonako anao. Tompo reko ny feonao zay mitory ny fitiavanao nefa mila tsanga ny filo anao manantonako Tompo manakajana sini azo fitsaliana atokany ny fiainako anao ny asanao. Amikery sy ny fahasoavana dia toano ny fanahiko ibanjina mitoky ka zay sitraka no sitrako Tompo manakajana sy ny azo fijaliana manakaiky zany lany voana kaisara hafaliana manao an'izany ora iray mizany oray manatrika ny seza fiandriana raha mantoalika aho ivavaka Tompo ivavaka iresaka aminao sakaizako manakajana sy ny azo fijaliana manakaiky zany lany voana mivotraka manakaiky ny Tompo ianao ankehitriny, eo akaiky ny lany voany Jesosy isakambina aminy, mametraka fanontaniana aminao androany, fantatrao ve zay tena inonao,
Inona ny antony tena inona ao an' Jesosy Kristy tompo? Inona ny tanjonao amin'ny fanarahana ny tompo? Fa maro ny tsy mahafantatra ny antony. Sao tsika anao tahaka an'ireo olona izay nanantona an' Jesosy noho ny mofy ihany, noho ny famantarana ihany. Fa adinonao ny famonjena izay nataon'ny tompo, ampihavana anao amin'Andriamanitra. Androany andao raisitsika amin'ny filonjana. Fa hoy ny soratra masina, fantatrareo rahalahy fa tsy zavatra mora simba, tahaka ny volamena na ny volafotsy nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay ahazonareo tamin'ny enti-barazana. Fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry izay tsy misy pentipentiny. Izany tsy maintsy nalatsaka hanadiovana ny fahotanao. Mpanjino ary ny azo fijaliana. Fa toy ny nanaovan'Andriamanitra fanekena ao antsika, faholontsika. Natsanga nozanana isika ary mpiara-mandova amin'ny Kristy isika. Ary teo koa nanaovan'ny tompo fanekena fa firenena masina ho azy isika. Ary teo ny nanaovan'i Jesosy vavaka mezilezina neken'Andriamanitra raha eo mamelany heriny fa tsy fantany izay ataony. Anantona ny tompontsika iraka hitsangantsika ilaza hoe manantona ho tompo ka miondrika manorika ny tonga masina. Manantonao ka miondrika manurukani tubuh masina Untuk priavana raisu hana ity ny tenako misaora azy ao am-ponay. Sotra Jesosy, nofakina ny nofinao mba ho fiainana ho anay. Inonay tompo fa raisinay zany fiainana zany ilay nambarana fa zaho avy mba hanana ny fiainana ary fiainana be lehibe tomoera ao anatinay, manjaka anatinay. Sotra Jesosy, amen. Ary rehefa avy nihinana izy dia hoy Jesosy tamin'ireo, ity kapoaka ity no ranon'ny fanekena vaovao ho anareo famelan-keloka. Raiso sotroy misaora azy ao am-ponareo. Sotra Jesosy, tsapanay ny asarobidiny ranao fa nandeha tsy mendrika ary izay. Ampy hanadiovana anay ny ranao, raisinay amin'ny finoany zany famelan-keloko zany, ary hanavaozana ny fanoran-tena fanombanao izay. Jesosy sakazana, Jesosy ana Sati mafu Jesu. Raha ny olona mety mandao zany, raha ny olona mety mandao, Jesu no tsy mandao. Si manda Jesu tutanteraka tokoa n'izany ho amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Ao anatin'ny fotoana izay hanangonana ny kapoaka sy hanaovantsika ny fanatitra ao an'Andriamanitra, no izao fanasana nanasany antsika izao dia mangataka ny
sampana tompony anjarandroany anatanteraka anjara hira ao anatin'izany kosa isika anavao hatrany ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Satria mbola misy ireo namantsika izay tsy nahatanteraka ny fanatitra, andehantsika hiranira 3:7 firana protestanta mioby ny fanahiko fa voavonjy izao ny ratra ny mpamonjiko no misy aim-baovao. Mioby ny fanahiko fa voavonjy ratra ny mpamonjiko no misy aim-baovao. Ni rani Jesosy
mahakutro kasambatra isaorantsika ny tombo riavana afaka miombona lalavatra tamin'i Jesosy tsika androany. Amarana an'izao fotoana izao isika, zay rehetra noraisinao androany dia tazomy zany. Efa nomen'Andriamanitra anao ny teniny, ary ny teniny dia fanazavana ho antsika ampiasao zany ho amin'ny fiainanao rehetra. Iaraka hitsangantsika amarana izao fotoana izao. Ho famaranantsika ny fotoana dia andao ataontsika ny hira firana fanampin'ny 10 mivavaka ao satria hoentintsika hatrany manamafy ny finoantsika ho an'Andriamanitra. Firana fanampin'ny 10. Ny tonom-bavako, ny tonom-bavako, maneho ny fanajako sy ny fankatoavako, neho fanajako sy ny fankatoavako, fankatoavako, ny tomboko tsy toa, ny tomboko tsy toa, ny tay hatrizay, hatramin'ny taloha sy ho mandrakizay, hatramin'ny taloha sy ho mandrakizay. Mivavaka aho satria mindry sy mankatoa, mivavaka satria tena milomino sy mankatoa, manaja sady tia an'Andriamanitra, manaja sady tia an'Andriamanitra. Mivavaka aho satria mivavaka faly sy manantena, faly sy manantena, ny avitra omena ho mandrakizay dorina, avitra omena mandrakizay dorina. Vavakatsika toko zandrindra ny tonokiranay Jesosy, nataonay izay rehetra androany ho fanomezanay voninahitra anao, ho fankatoavanay anao. Raiso voninahitry ny anaranao zany, ny angatanay kosa ny herin'ny fananao hitahiry ao anatin'ny fonay an'izany rehetrarehetra zany, hitahiry ny hafananay mba tsy ho levina ny finoanay Jesosy. Mandra-pahatonganao indray akanay, hisaraka eto indray izay tombo, hitantana ny tsiraray avy ianao, mandritry ny ray volana indray hitantana ny tsiraray avy ianao, hanatena ny fiavin'ny fanay masina, ahatsiaro an'izany izay afaka fotoana fohy, dia mba samy andiny tenana izahay hamantatra ny tenanay manoloana an'izany. Tsy adinay ankehitriny tompony mivavaka ho an'izao fiangonana izao, ianao Andriamanitra neny mbola hiasa foana tahaka ny efa niasanao hatramin'izay, hanomeanay ny fahendrena mba ho tena mpankatoanao tokoa izahay, hanaraka ny sitraponao ary hamelona ny fananay mba tsy ho fahazarana ny fanaranay dianao tompo, fa tena andraisanay fiainana. Mivavaka izay ho andray aman-dreninay Dada Randrinatoandro Jean Joseph, mba hanomezanao hatrany ny hery sy tanjaka fahasalamana, hanohananao hatrany amin'ny asa rehetra izay miandry azy, mba ho tanteraka amin'ny teninao, fa ny fatanranao mody indray toy ny any voromahery, ary azakazaka izy ho ny soratra masina nefa tsy reraka. Ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ihany koa, omenao fahendrena, omenao hafanampo ny filazantsaranao ane, mba hiteny tahaka ny apôstôly, fa ny fitiavan'i Kristy no maneranay, ka dia hiasa ampitiavan'izay rehetra tompo ho anao.
zany rehetra ny apetraka eo ampelantananao be dia be ntsiny angatan'Andriamanitra fa fantatray fa marina aminay ny teninao fa na tsy mangataka akory azy ianareo dia fantatry ny ray izay ny an-danitra izay tokony ho anareo satria zanakao sy ny asa tananao adidinao ka ho fezinay ny vavaka rehetra amin'ilay vavaka nampianarinao anay iarany amin'ny ombiny zany manao hoe ray nay izay ny an-danitra ho amasina ny anarana tonga raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo hitanao ny Jehovah ka hiaro anao amin'izay rehetra alehanao hiaro ny fanahinao hiaro ny ankohonanao hamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao ny amety izay tsy fatanteranao ary mbola hitantana anao indray amin'ny tanan-kafanany fahamarinany anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao ny fiadanana ilay fiadanana efa nanomezany toky fa ny fiadanako no avelako anareo ny fiadanako anareo ho anao kosa tompony voninahitra mandrakizay amen voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany halleluja masina Jehovah tompony maro eniko ny voninahitany rehetra ho tanteraka tokoa izany ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen petraka isika tahin'Andriamanitra daholo tompoko ary manaraka ny fandaminana ny amin'ny fivoahana isika tompoko Sakini ma ajaru